mahaba ny mpanaraka ny fandaharana. Nisy tokoa moa zany ny fanambarana nataon'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izay nanome heritsiky faharoa zany ho an'ny mpiadana amin'ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona ity, vokatry ny korotandrotana niseho tamin'ny fanatontosana ny fanadinana voalohany zany dia hoe anaovana fanadinana dingana faharoa manokana, na raha atao amin'ny teny frantsay dia hoe deuxième session exceptionnelle, zay zany no filazany azy. Ka io dia natokana ho an'ny fanadinana amin'ny fampianarana ankapobeny na ny enseignement général. Ka tomboka amin'ny 7 ny volana oktobra zao zany izany fanadinana zany araka ny fanapahan-kevitra izay ndraisiny, ary iafara ny 9 ny volana oktobra io ihany. Ka eto zany dia marina fa ho anareo izay mpiadana nanala ny baccalauréat na mbola tsy nivoaka ary ny valim-panadinana tamin'ny fanadinana voalohany teo dia aoka samy hitahiry ny taratasy fiantsoana, satria tsy hisy intsony zany ny fiantsoana vaovao fa izay efa nalefa teo ihany iny no ampiasainareo miaraka amin'ny taratasy fanamarinana ny maha-izy anareo na ny carte d'identité scolaire zay na ny carte d'identité nationale. Marina ihany koa zany fa ny fanadinana mahakasika ny fanatanjahantena dia tsy hisy intsony koa fa ny note izay efa azo tamin'ny fanadinana teo ihany zay no hoentina ampiasaina amin'io fanadinana dingana faharoa io. Izay angamba zany no zavatra ankapobeny tsara ho marina, ary eto moa zahay zany dia efa manambara fa ny ministera zany dia efa vonona amin'ny fanomanana ny laza-adina amin'izao fotoana izao, efa nanomboka omaly zany fanomanana ny laza-adina zany manaraka ny paika voalaza ny lalàna, araky ny nazavainy ombenombeny moa ny hoe tsy maintsy ao anatin'ny toerana mihiboka voatokana ny mpampianatra izay voatendry hanao ny fanomanana ny laza-adina no miasa amin'izany raharaha zany. Efa noraisina daholo ny fepetra rehetra mba tsy trangany ny toe-javatra toy teo iny ka izay no nananganana ny atao hoe cellule de crise na ny rafitra hikarakara sy hiaro ary hibanjina ny mety ho lesoka mety hitrangandray sy ny fandikan-dalàna mbola ataony tsy mataotody. Ka dia zay zany no zavatra antitranterina, ary efa nanafatra farana n'ireo olona zay any anatin'ny fanomanana ny laza-adina mba tsy hisy ny lesoka hitranga amin'izany zavatra. Eto moa dia marinay fa ireo olona izay mandeha any anatin'ny fanomanana ny laza-adina io dia tsy misy mahazo mitondra fitaovana raha informatika na iray ary, tsisy caméra, tsisy téléphone, tsisy ordinateur, tsisy notebook, tsisy flash disk, fa zay fitaovana any ihany no ampiasain zareo, ary zareo dia tsy mahazo mifanerasera ety amin'ny olona ety ivelany. Marina moa fa nitranga iny lesoka iny dia be moa ny fomba fijery ny olona tsirairay avy eto Madagasikara, fa zahay kosa moa dia manamarika ny hoe efa mandeha ny fanadihadiana, efa manarandray ny ndraiky ny mpitandro ny filaminana sy zareo ao amin'ny fitsarana mitady an'izay navandoza tamin'ny raharaha iny. Ka dia antenaina fa mba tsy hisondro zany toe-draharaha sahala amin'ireny, ary dia manao antsoavo amin'ny olom-pirenena rehetra zay mba hanana fahatoniana, ary indrindraindrindra manao antsoavo koa amin'ny olom-pirenena mba tsy hisy ny fanaovana fotom-pisainana mamofady toy ireny, amoahana ny fanadinana mialoha izay famotehana ny zanatsika, famotehana ny firenena. Zay no fipetrak'ilay raharaha. Ka dia mananteny zay fa hizotra tsakany sy andavany ny fanatanterantsika ny fanadinana baccalauréat dingana faharoa manokana. Ka izay indrindra no nahatonga n'Andriamatoa filoham-pirenena nanapa-kevitra hoe atao ny 7 ny volana oktobra ny fanatanterahana ny dingana faharoa manokana io, satria ny antony aloha voalohany indrindra dia eo amin'ny 7 ny volana oktobra eo zany isika
no mamoaka ny valy mpanadinana baccalauréat ny dingana voalohany. Mazava ho azy fa tery de tery le fotoana kanefa tsy maintsy fitaina. Dia natao amin'io daty io ihany koa zany ny antony faharoa satria manomboka amin'ny 29 ny volana oktobra ny miditra ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga faharoa sy ny ambaratonga voalohany ka mba tsy fanitsaka amin'izay zany a dia natao amin'io fe-potoana io zany ny fanatanterahsika n'ilay fanadinana baccalauréat dingana faharoa. Ny amin'ny fahafahana ny fanadinana moa mazava ho azy tsy maintsy misy ny délibération hoe ataon'ny mpitsara any amin'ny toera-pitsarana tsirairay avy dia ny malalaka zany ny mpitsara isaky ny seha-panadinana any amin'ny seha-pitsarana any amin'ny université mandray mifanapahan-kevitra ny hoe ampidinina hatramin'ny firy ny note farany ambany ho raisina ho anisan'ny afaka amin'ny fanadinana baccalauréat. Ny fitsarana indray moa dia anjaran'ny ministèren'ny fampianarana fanabeazana pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fananarak'asa no manolotra olona hanao ny fitsarana. Raha ny lisitra hitako hatramin'izao dia maromaro ny mpampianatra natolotra zareo ataoko zany fa azo atao tsara ny misafidy ary apetraka ahy amin'ny fahalalan'ny filohan'ny université moa ny fahaizana misafidy andreo olona zay hanatanteraka ny fitsarana. Ohatra ka tsy nisy ny fahadisoana na mety ho eloka nataon'ireo mpampianatra izay nandray anjara tamin'ny fanaraha-maso sy ny fitsarana ny fanadinana efa vita, tsy hitako izay lesoko ny hoe tsy tokony hanendrena azy ireo indray raha mbola misy ny fahazotoana handray anjara amin'ilay fanadinana manaraka.